Mbola amin'izay vaovao izay hatrany dia araka ny hevitra izay naposaky ny fiombonam-be ny fikambanana sakalava eto Madagasikara na ny PGSM dia olona afaka mamaha olana mianjadiny malagasy amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ny fanimbana ny tontolo iainana faratsy ny lalaparitra ary ny fahantrano no tokony ho praiminisitra. Akoatra ireo dia mbola nitaky fepetra ihany koa ity fikambanana ity. Sary avy hatrany ary. Olona afaka mamany olana menjadony malagasy amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana, fanimbanany tontolo iainana, faratsy ny lalaparitra ary ny fahantrana tokony ho praiminisitra, araka ny hevitra ny fiombonam-be ny fikambanana sakalava eto Madagasikara na PGSM. Akoatra ireo dia misy ihany koa fepetra hafa takin'ny PGSM amin'ny olona tokony ho praiminisitra. Hanaraka sy anatanteraka ny teny filamatry ny filohan'ny republika manao hoe mba hanompo vahoaka fa tsy ho tompoiny vahoaka. Hampandroso firenena ary tsy mbola hita taratra teo amin'ny sehatra politika. Manana traikefa amin'ny fiarovana sy fanondrotana ny orinasa malagasy. Mikendry hatrany ny fampivoarana ny tantsaha sy ny vahoaka malagasy manontolo. Mahay mitantana bonne gouvernance ary mankasitraka ny fitsinjarana ara-drariny ny fiarikarena isaparitra. Mahay mifandray amin'ny mpanao politika, mahay mifandray amin'ny mpandraharaha sy mahay mifandray amin'ny sokadin'olon-drehetra na eto Madagasikara zany na any ivelany. Olona afaka hiezaka hiaso hikajy ny tontolo iaina. Ohatra azo raisina amin'izany ny fampirobobona ny angovo azo havaozina, ny fanafanana ny fahatapahan-jiro matetika isaparitany enina eto Madagasikara, fanatsarana ny fitantanan-draharaha-mpanjakana toy ny ady amin'ny kolikoly sy ny maro hafa. Manohana ny anatanterana ny fampihavana-pirenena ny fiombonam-be ny fikambanana sakalava eto Madagasikara. Zany anohananay ny fampihavana-pirenena amin'izao fotoana zao matetika zay mametraka fa tsy misy zavatra hahasoa ny firenenantsika ty raha tsy tsika mihitsy miavana. Itsika mamelany fadisony ny antanana ny ankilany. Zay ny mahatonga anay hoe hatrany zay dia mametraka foana zay hoe tokony apetraka anisany aingana ny rafitry ny fampihavana-pirenena. Misongadina indrindra ireo rehetra ireo nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay nikarakarain'ny fiombonam-be ny fikambanana sakalava eto Madagasikara tetsy amin'ny Mangote andrefa Nambojanahary.